DMM na dokany mora ho an'ny mpamokatra dia amin'ireo fitaovana entiny fitondram-panjakana anamorana ny fahazahoan'ireo mpamokatra anampamokarana toana ampiakarana ny vokatra ka ahatratrara ny malagasy ny fahavitantena ara-tsakafo. Foto-kevitra telo lehibe no ijoroan'ny DMM. Voalohany, mora, entana tsara kalitao sy manara-penitra nefa amin'ny vidiny afaka mifaninana eny amin'ny tsena ary manakaiky ny mpamokatra. Faharoa, ny entana rehetra izay vidiana dia ahazoana torohevitra sy fanamariana ara-teknika maimaimpona eo amin'ny fampiasana azy. Fahatelo, afaka ahazoana toana ara-bola avy amin'ny fanjakana ho an'ireo sy ampiariana lahara-pahamehana. Ny DMM dia miainga amin'ny foto-kevitra samy mahazo tombontsoa na gagnant. Voalohany, ho an'ny mpamokatra, ny DMM dia manome antoka fa entana manaraka ny fenitra sy kalitao ilaina no jifaina. Manome toky fa tsy mihoatra ny tokony ho izy ny vidin'ireo entana satria dia manaraka ny fenitra na ny mercurial de prix izay napetraky ny ministera. Ahafahana ihany koa misitraka torohevitra sy fanarahana ara-teknika maimaimpona izany ary ahafahana mahazo toana ara-bola avy amin'ny fitondram-panjakana. Faharoa, ho an'ireo mpandraraha izay vonina hiara-iasa, ny fahazahoana fanamariana na label DMM dia heverina fa hanatsara ny lazan'ilay toeram-pivarotany ary ampiakatra ny anjara-tsenan'ilay toeram-pivarotana ka ampiakatra ny vola miditra ao aminy. Fahatelo, ho an'ny fanjakana, ny DMM dia ahafahana mitondra toana voarindra, azo araha-maso sy anaovana tombana. Mitondra ihany koa ireo torohevitra sy fanarahana ara-teknika maimaimpona manaraka ny filan'ny mpamokatra. Amin'ny alalan'ny DMM ihany koa no ahafahana manangona antotanisa mahakasika ireo mpamokatra ka ahafantarana ireo toana efa nomena azy ireo ary ny vokatra izany. Tsy voatery manao tolobidy intsony ny fanjakana rehefa hitondra toana ho an'ireo mpamokatra fa mividy avy hatrany ireo entana eny amin'ny DMM. Isaky ny faritra na distrika dia misy siam-piariana lahara-pahamehana ary tanjona ara-bokatra sy ara-teknika mazava tsara. Izany no amaritana ny toana ara-bola avy amin'ny fanjakana. Ny toana ara-bola dia 900 isanjato ho an'ny toana anam-pamokarana ary 700 isanjato ho an'ny fitaovana. Ho famporisihana ny fampivodronana sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny samy mpamokatra dia ambonimbony kokoa ny toana ara-bola ho azy ireo ka 570 isanjato ho an'ny anam-pamokarana ary 700 isanjato ho an'ny fitaovana. Manao ahoana kosa ny fomba fividianana entana eny amin'ny DMM? Amin'ny alalan'ny carte de paiement numérique sy ny carte de producteur na amin'ny alalan'ny ticket voucher miaraka amin'ny vola anjara-biriky ny fanarahana dia mamonjy ny DMM ilay mpamokatra mba hividy ireo entana ilaina ary mampiasa izany manaraka ireo fenitra ara-teknika eo ambany fiahiana sy fanaraha-mason'ny teknisianina DMM. Ny fiaraha-miasan'ny mpamokatra sy ny teknisianina DMM dia eo ambany fanaraha-mason'ny teknisianina avy eo amin'ny sira EP izay manao ny fanjohiana ara-teknika sy ny fanaovana tombana ny famokarana sy ny vokatra miakatra. Ny teknisianina avy eo amin'ny FDA kosa dia manara-maso ny fahatanterahany tetika azy araka ny tokony ho izy.